dia mbola falatrany mandroso tokantramontsika mba handraisantsika ny teny fampahelezana fa amin'Andriamanitra vavakisika. Jehoandriamanitra ray eo dia tsy mitsahatra izay mimidera mankalaza anao noho ny fitiavanao lehibe izay matetika tsy tsapanay kanefa dia na iaino izay na tsy iaino miala nenina mandrakariva ianao mba tonga anay tompo ho tonga saina ka tena hitady ny fanafahana marina dia ny fanaino masina no hiasa atonga ny nisam-batan'olona tsiraray vo tonga ny fanetreteny ka mba hanaiky iaino ny teninao dia matoky izay fa hiasa mikerenao tompo mba famonjehana nay tsiraray avy sy tsy njovanao manokana sy ho fierovanao ty firenena maminay ity dia tenenandray Jehovah fa mianomponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana tompo amintsika mandrakariva. Nafahafa le afatra izay nomenantsika tamin'ny farany satria tena misy ny fahafahana reo olona fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika io fa ny fahafahana tena izy dia ao amin'Andriamanitra irery ihany ary tokony ho lesona lehibe ho antsika nandalovantsika tamin'ny Paska. Ary ny akamaroan'ny malagasy inge dia kristianina, ny akamaroan'ny malagasy dia zava-dehibe aminy zany nandalo tamin'ny Paska zany. Ary misy ary amin'ny fieritreretana hoe tena ny Paska dia fandresena fa mibaraingo mipetraka fandresena tokoa ve fa raha ny tena marina mbola tsy tena tandresinge fa ny famarina ny soratra masina dia tsotrany ihany Paska dia fahafahana kanefa ny olona mieritreritra fa tena afaka madiodio izy dia manao zay saim-patany mandeha araky ny nofo fa tsy mandeha araky ny fanatsitarian'ny fanahy. Dia andeha nge hiverenantsika kely fa mamperitreritra ty zavatra ty kanefa fampianaran'ny soratra masina zany zavatra nisy tsy takona fenina ao anatin'ny baiboly izay inotsika tantara nisy tamin'izany vanim-potoana zany satria raha ny tantaran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta nke dia izay ny tantara manjo ny zanak'olombelona fa raha raisina zany ny zava-panao ambadika izay dia ty zao tontolo zao ty no Egipta lehibe ary ao anatin'izany Egipta lehibe zany babo ny olon-drehetra fa ny fanafahana ataony dia tsy fahafahana hoe nesorina teto amin'ity zao tontolo zao ty isika fa manatanteraka fotsiny tenin'i Jesosy raha nivavaka izy milohan'izay tena hijaliany any amin'ny Jaonina toko 7:10 any Jaonina toko 7:10 dia vakitsika hatramin'ny 9:9 zao mangataka ho azy ozy tsy mangataka ho an'izao tontolo zao fa ho an'izay nomenao satria anao izy ary zay rehetra dia anao ozy ary zay anao dia ary efa ankalazaina aminy ary tsy ho eto amin'izao tontolo zao intsony aho ozy fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zao makany aminao ray masonao tehirizo ireo amin'ny anarana zay menao mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray atsika raha mbola teo aminy aho izy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao zay nomenao ary notandremako izy ozy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina fa ankehitriny makany aminao aho izy ary zany teny zany no lazaiko eto amin'ity zao tontolo zao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy efa nomeko azy ny teninao alan'izao tontolo zao izy ozy satria tsy naman'izao tontolo zao tahaka tsy naman'izao tontolo zao za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Vavaka tena feno fitiavana ange zany vavaka Jesosy Kristy zany mba tsy tonga ny olona heritreritra hoe afaka izy dia hoe tena ingotana teto amin'izao tontolo zao fa Jesosy dia mazava ny teniny za ray tsy mangataka aminao ny ampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy ary zay le fahafahana fahafatesan'i Jesosy Kristy dia lasa hery ho an'ny olona ka na dia miaina ty amin'ity zao tontolo zao ty azy izy dia ny zavatra mitranga olona afaka izy satria Jesosy ny miaro azy ary hitantaratra zany tamin'ny ampahany
ny adiny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tamin'izany vanim-potoana zany. Loza folo angeny nandeha tao amin'ny tany Egipta tao fa voaro ny zanak'Israely tao anatin'izay. Loza zay tsy niasa tamin'ny zanak'Israely ary niavaka indrindra tamin'izany milohan'ny atafavoaka azy ny loza fahasivy. Aizina nandritra ny atelona tao amin'ny tany Egipta ary nonona tao zanak'Israely. Fa ny zanak'Israely nahita mazava. Eto amin'izao tontolo izao tsika ohatra ny fonja raingeza be ty zao tontolo izao ty, fa olonafaka tsika satria miaino ny tenin'Andriamanitra de arovana de tsy voafatotry ny fangejan'ny nofo, ny fitokoana, fifampiandanina, ny tsy fitiavana, fifanenjerana araka ny tenin'ny Paoly apôstôly, satria olonafaka nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Ary teo anatrehan'izay no nijanonantsika tamin'ny farany hoe vanim-potoana tokony andinihan-teny zany zao vanim-potoana zao. Satria tsika nge tsy hoe eritreritra hoe aritra mandrakizay ty amin'ity zao tontolo zao ty. Finoany ny kristianina zany ary tsy ny kristianina rery ihany fa betsaka na de tsy kristianina ary no mino fa misy fotoana voatendry aravany ty zao tontolo zao ity. Kanefa misy famantarana ho an'ny kristianina. Rehefa adiva ho avy Jesosy Kristy ho ravany ty zao tontolo zao ty, de hitantsika tamin'ny farany mangatsika mifankatiavany maro, vokatry ny tsy fankatao ava-dalàna, ifankahala, ifampiapanga. Zay ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao. Satria nahoana le fahafahana tamin'ny alalan'ny Pasika mety amin'ny olona nanaraka ny nofo. Fa ndenge tsy hoditsika tsy hita ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egipta, tena misy afatra ngezabenge tao anatin'ireny teny zay metytsika reny, ny jiosy zay neritreritra fa miazona ny fahamarinana. Nino an' Jesosy Kristy, nitenen'i Jesosy, raha maritra amin'ny teniko nareo de fantatrareo ny marina ary marina afaka nareo tsy antefo tsy nanaky ny jiosy. Zay zanaka taranak'i Abrahama ary tsy mba handevon'olona hatr'izay hatraiky nahoana no ataonao hoe ho afaka. Teny mba tonga tsika ho tonga fandinihan-teny afaka tokoa ve tsika? Fa tena afaka tsika fa inona ny zavatra mitranga? Mandeha araky ny nofo, tsy araky le sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tarihan'ny fanahy de fanambarako tao amin'ny Genesis, tao amin'ny Galatiana toko 5:24, ny olona mandeha araka ny fanahy de mivokatry ny fanahy kosa fitiavana, fivaliana, faharo-po, fiadanana, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana. Tsy hita-tsony zany amin'izao vanim-potoana zao hoe, kanefa mitady vahaolana, mitady fahafahana. Fa hoentina mandiny tena zany rehetrarehetra zany, mba niraisantsika fanapa-kevitra hoe niezaka rehetra ataon'ny zanak'olombelona raha fa tsy miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mihafarany fandehanana ranofo, de voana, fifandirana, fialonana, fitokoana, fiafinafonana, adila, fandrafina, fanaovana ody ratsy sy ny sisa sy ny sisa. Raha vao mandeha araky ny nofo, mitady vahaolana araky ny nofo. Fa ny fahafahany zany fitiavana de mijerytsika ny tantaran'ny zanak'Israely any araky ny resahantsika hoe ny Pasika nge tsy hoe vita de adinoana any, fa ny afatra ny Pasika de afatra maharitra mandra-piavin'i Kristy eny amin'ndraon'ny lanitra, satria afatry ny fahafahana. De mijery ny zanak'Israely tsika ary tena mampieritreritra raha tonga saina, raha tena milaza ny tenantsika ho kristianina isika, de jerevana amin'ny saina tsy miankatra inona tokoa ny toe-javatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany. Fa zanak'Israely heverina fa firenena madinika gejain'ny firenena-dehibe anankiray. Rehefa na tsy ary fahoriana sy fanandevozana izy, na tsy ary fijaliana, de araka ny resahantsika hoe raha vo ny olona anankiray tsy mahatsapa-tena fa no andevozana, tsy tady fanafahany zany mihitsy izy. Kanefa mieritreritra fa afaka izy fa ny fahitan'i Jesosy azy mbola andevy izy.
lefa fanafahana efa vita efa nitoetra mipetraka nitoetra nandevo toetra ny olona voafatotra de inona ny toe-zavatra mitranga teo amin'ny tany Egypta tsy misy fahaolana tsy hoe Mosesy mitsangana ka nitarika ny zanak'Israely mba ho tafavoaka fa ny zanak'Israely no nitaraina voalohany tamin'i Jehova de tonga ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy nanendry amin'ny Mosesy mba hitarika ny zanak'Israely ka tsy Mosesy nangataka tamin'i Jehova hoe afao ny zanak'Israely fa ny zanak'Israely no nitaraina tamin'i Jehova de nandray fanapahan-kevitra Jehova mitondra vahaolana de nanendry amin'ny Mosesy le safidin'Andriamanitra ary teo raha matadiditsika hoe ny afatra nomen'Andriamanitra atsika de ny Exodosy toko fahaenina ny andininy voalohany afatra ko avambe Exodosy toko fahaenina ny andininy voalohany iverenantsika kely de zao no soratra ao aroa Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny tanany zay noresantsika hoe tena fanapahan-kevitra ho tanterahan'i Jehova io fa ny fotoana voatendran'i Jehova tsy mbola fantatra fa ny zavatra iainantsika nefa de Jehova mananatra atsika fa na iodika vi na iodika vanana misy olona nge tena mitaraina amin'i Jehova misy olona mipetraka tahaka ny olom-botendry tahaka ny Mosesy kivy Mosesy kivy ny zanak'Israely satria nieritreretany fa teo an'io de ho tonga ny fanafahany de teny fampahirezana io nomeny Jehova io hoe mahareta fa masonao no ahita ny zavatra ataoko amin'ny Farao de ao mipetraka ny fanontaniana iza no tena mipetraka ao Mosesy marina iza mipetraka tena ho zanak'Israely marina ary iza no mbola mipetraka eo amin'ny toeran'ny Farao fa Jehova mamaly eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay tsy ho jerevantsika zay fa ny toe-javatra misy de fisiny firenena anakiroa ndray firenena madinika ndray firenendehibe mangeja n'le firenena madinika manandevo ny firenena madinika mangeja ny firenena madinika zay tsisy fa ny zanak'Israely nanao zay ho afany ihany ny zanak'Israely tsy tafavoaka matanjaka loatra le firenendehibe le Egyptianina tsisy azo natao akotrany ny fitarainana teo anatrehan'i Jehova rehefa nitaraina teo anatrehan'i Jehova Exodosy toko fahatelo andiny fahafito aroa Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta rehefa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony de efa midina izao izy amonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soa sy malalaka de any amin'ny tany tondra dronono sy tantely hitany Jehova ny fahorian'ny olona reny ny fitarainany ary eo zany no andiniantsika tena hoe matsapa fa anatin'ny fahoriana fetsika natsapa fa nitaraina tamin'i Jehova fa zay ihany ny fomba hahafahan'i Jehova midina hamonjy fantan'ny alahelony ary zay le vahaolana Jehova midina tena andray fanapahan-kevitra isafidy anafaka ny zanak'Israely eo ambany vahoan'ity firenena faran'izay matanjaka ty fa ny zavatra manaitra de ty raha nandeha amin'ny herin'ny tenany fotsiny ny zanak'Israely ka niady mba ho afaka eo ambany vahoan'ny firenendehibe tsy afaka tao izy fa Jehova nidina de inona ny zavatra ampitainy atonga ny zanak'Israely ino ny vahaolana atolotr'Andriamanitra inona ny vahaolana natolotr'Andriamanitra raha jerevantsika ny afatra ny Pasika fitiavana lehibe famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tao anatrehany zany rehetrarehetra zany tsy ny zanak'Israely kory
niny andao vonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema fa ho afaka tsika andaotsika hiboka fa ho afaka tsika andaotsika anendry andro fa 7 volana anisany na mba hivoahatsika fa jehova fanapahakevitra jehova ary io le tenen'i jesosy tamin'ny jiosy raha maritra miteniko ianareo de fantatrareo ny marina afaka anareo tsy andevo kinona le marina jesosy no mitondra fanafahana fa taty amin'ny testamenta talolo de ohatrany tsy hitan'ny olona zay le hoe tao ve jesosy satsy vokatry ny tsy fatakarina ny soratra masina fa rehefa niditra tsehatra andriamanitra de nomeno ny vahaolana faratapony de ny paska ary eo nanaovana antso atsika inona ny afatra ny paska fitiavanareo olona fanekena ny vahaolana tolotr'andriamanitra fanekena ny afatra andriamanitra fiverenana amin'andriamanitra fa na inona ezaka ataony zanak'olombelona tsy hitondra fanafahana ao azy be da be ange ny firenena am'izao vanim-potoana zao manerina an'izao tontolo zao eo amban'ny vahoany firenen dehibe mitady fanafahana fa tsy mety ho afaka mihitsy mba firy ny firenena tena hoe afaka tafasaraka tanteraka eo amban'ny fangejan'ny firenen dehibe hatreto aloha ohatrany resa be fotsiny natao hoe anka tena nanilika ny firenena takan'izao fa tsy afaka fa misy fiatraikany eo amin'ny firenena everina fa madinika foana ny fangejan'ny firenen dehibe ary mitady ny vahaolana ny firenena madinika rehetrarehetra fa tsy mety afaka de takatsika koa mety anivon'ny firenena hiditra tamin'ny tolona safidy io ary inona no natonga ny fitolomany ny fahatsapana fa ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny fangejana te ho afaka te ahazo ny fahaleovatena tanteraka kanefa samy mahatsara le tena misy firenen dehibe ao ambadika mahatonga an'izay fangejana zay de te ho afaka eo mban'ny vahoan'ny firenen dehibe fa tsy mety afaka tsy mety afaka de io ny pirofo anankiray de mibokin'ny exodosy ary zay le afatra ny paska jehova no miditra an-tsehatra tsy misy ady nataony zanak'israely fa inona nataony zanak'israely ny entehitra fotsiny tamin'ny jehova de nanome toko jehova vitanareo zay ataoko amin'ny farao fa nytanako mahery no antefasany azy ny fanekena ny tenin'i jehova ny fiverenana amin'ny jehova mety ohatrany zavatra tsy misy dikany angeny eritreretan amin'ny olona n'izany kanefa tsy voatery ino tsika satria olona afaka tsika manany safiditsika isika na anaiky an'izany fa ninonenina zavatra ataotsika eritreretritsika te ho afaka ombany vahoany firenen dehibe raha tsy miverina amin'andriamanitra tsy tafavoaka zany ary tsy misy mihitsy firenena afaka teo amban'ny vahoan'ny firenekafo raha tsy jehova niditra an-tsehatra ary pirofo mivaingana zanak'israely fa rehefa tena tonga teo amin'ny vanim-potoana voatendry ny jehova tsy afananoatra ny egiptianina fa nandrovotsia ange ny egiptianina tafavoaka ange zanak'israely afaka tamin'ny andro paska fa tsy zaka ny egiptianina zany fa mbola nitady ny fomba rehetra ihany mba namerenana ny zanak'israely ho andevozina fa rehefa nandray fanapa-kevitra jehova tsisy hevitra tsony ary eo nresahantsika hoe ady angeno atrehany aty amin'ity zao tontolo zao ty ary rehefa tena jereva fantaro ange ny hevitry ny paska re olona ary zay no anaovana antso amitsika miverena am' jehova ka raha hiverina am' jehova de miverina amin'ny fitiavany ka raha hiverina amin'ny fitiavan'i jehova de ny afatry ny paska zay mampiseho famonjena vitan'i kristy afaka de manaiky ny toromarika rehetra zay nomeny fa na inona no mety hoeriny ny firenen dehibe rehefa jehova miady tsy afa bela fa tsy maintsy afaka ny zanak'israely mampalailonge ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ny etatsika
dia ho afaka mbany vahoan'ny firenendehibe nketsika amin'izao vanim-potoana zao hoe ary zay no hanaovana miantso amin'ny fitoriana filazantsara tsy isy ijerevana tsony na fiangonana dehibe na fiangonana zandra fa ny anarana maha kristianina tena kristianina tena miazona marina ve kristianina modely ny fitiavana ve kristianina mino ny tenin' Jehova ve hoe Jehova hiady anareo fa nareo kosa angina kristianina manaiky ny vahaolana tolotr'Andriamanitra ve fa rehefa tena jerevana manoloana ny toe-javatra misy indrindra ny ady atrehana amin'izao vanim-potoana zao tsy Jehova no mitarika fa ny fahendren'olombelona ny fahaizan'olombelona voninahitr'olombelona ny fahefan'olombelona dia inona ny vokany na niriny fiariny akao tsy afaka fambany vahoan'ny firenendehibe mandrakariva fa mety ny zavatra ho hitantsika hoe afaka tamin'ity firenendehibe anankiray ity fa miala nakatsy antsika dia ambony debony fa misy ifandrombahan'ny firenendehibe firenena matanjaka foana fa misy ny vahaolany kanefa manany safidy antsika satria olona afaka hatramin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra miverena amin'i Jehova dia ho hitantsika ny filaminana sy ny fanafahana raha mbola miziriziritsika tsy verina amin'i Jehova ka hitondra ny fahafahantsika anaraka ny nofo dia inona le nofo fifandirana adila fitokoana fialonana sy ny maro isan-karazany ody ratsy tsy afaka zany tsika fa mpanantenana pokaty zay zavatra tsy maintsy horehantsika kanefa dia fahatsoana vera miteny an'izany samy maniry fahafahana samy maniry ho afaka eo mifangajany ny firenendehibe samy maniry ny fahaleovatena fa tena tombo zany mivanim-potoana resy lahatra ny vahoaka verina amin'i Jehova manaiky ny afatry ny pasika zay tsy afa fa ny fitiavana afaka tanterantsika ary ny zavatra hitranga amin'izay vanim-potoana zay tsy isika no andresy ny firenendehibe fa Jehova no ampandositra andreo dia miada-pinaritra isika amin'izay sarotra nefa zany ndreo olona fa mila ianao miondrika eo anatin'ny soratra masina asa tononona fotsiny ve reny teny reny zay miverimberina eo anivon'ny kristianina hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho tokony ohatra ny marina ihany ny tenin' Jesosy ty firenena ty manaja amin'olona sy mifonikosalavitra mamperitreritra zany vavakisika sotranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao ndray iza tonga aminay teny feno fitiavana teny mamperitreritra teny tsy manameloka teny mitondra vahaolana tsy misy afa-tsy mifanahinao ihany no afaka andresy lahatra mitarika rehetra mba hanentana ny vahoaka iverina aminao dia matoky sy mino fa manana fomba tsy takatra ny saina ianao tompo mba hanavodana ny firenena misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva